Toy izay ihany koa fa dia nizara vary, menaka, savony ary ny voamaina sy ny maro hafa ho an'ireo olona sahirana ao anatin'ny boriboritany fahenina ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny tompon'andraikitra teo anivon'ny commune olona hatrany amin'ny 100 no nahazo izay fanohanana izay ny zoma lasa teo na natanterahana ity fanomezana ity teo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Natao izao moa zany mba hitsinjovana ireo mpiray tandrazana mba hianoka ihany koa ao anatin'ny fety nanetana izany fotoana izany ny mpitsoka mozikan'ny gouvernement ary nisy ihany koa ny carnaval izay natao nanomezana aina izay lanonana izay ao anatin'ny fety koa tsika amin'izao fotoana izao dia nanolotra mari-pangasitrahana ho an'ireo zokiolona ray aman-dreny avy amin'ny foko 20 ny vondrona malagasy ny foko rehetra zany dia tetsy amin'ny Grand Mélis Analakely no nanaovana izay lanonana izay ho mari-pakasitrahana no antony zany rehetra zany. Zokiolona ray aman-dreny miisa 12 avy any amin'ny faritra 12 sy solitenan'ireo foko 12 eto Madagasikara no notoloran'ny vondrona Madagasikara ho an'ny foko rehetra mari-pakasitrahana sy fanomezana izay nahitana vorontsiloza, vary, menaka ary vola androany. Vondrona Madagasikara ho an'ny foko rehetra dia niforona ny taona 2024 zany hoe herintaona lasa zany namagonana an'ilay vondrona. Ny mpanorona vondrona dia Rija Rakotozarakajy tsy eto toerana moa izy fa ny ivelany any dia izy zany nanana an'izao finiavana zao hoe andao hatsangana amin'ny vondrona mba hijerena an'ireo ray aman-dreny eran'ny Madagasikara, eran'ny foko rehetra. Dia ny antony hetsika androany zany dia izay hoe fanangonana an'ireo ray aman-dreny rehetra eran'ny faritra, omena mari-boninahitra dia omena fanomezana satria akatoky ny fankalazana fetim-pirenentsika zao dia azo fanomezana avy aty amin'ny mpikambana ao anatin'ny vondrona zany ireo ray aman-dreny ireo izay mariana eto ireo ray aman-dreny mpikambana ao anatin'ny vondrona Madagasikara ho an'ny foko rehetra. Fanomezana asina sy ny famerenana ny lanjan'ny ray aman-dreny no tanjon'ny fikambanana. Natonga ny filoha mpanorona ny vondrona tamin'izany fotoana satria niaina tamin'ny fiarahamonina rehetra nisy teto Antananarivo sy eran'ny Madagasikara izy dia nahita fa ireo ray aman-dreny izay efa lehibe amin'izao fotoana izao dia tsy manana ny toerany loatra zany hoe efa vavakavaka amin'ny zava-misy amin'ny fiainana mazava ho azy dia izay no antony namoronana an'ilay vondrona zany hoe andao vondronao ilay ray aman-dreny ireo dia andao avondrona ny tanora mazava ho azy dia mifanabe zany izay ao anatin'ilay vondrona Madagasikara ny foko rehetra dia mifanoro amin'ny zavatra tokony atao satria koa mazava ho azy efa fotoana zany zao fandraisana andraikitra ho an'ny rehetrarehetra na lehibe na antitra na ireo ray aman-dreny ireo dia ny vondronao zay dia mifanakalotra ekefa amin'ny zavatra misy ireo ray aman-dreny ireo ilaina amin'ny zavatra mety ampivoarana ny zava-misy eto Madagasikara izay ihany koa tsika tanora dia manana ny ampivoarana Madagasikara satria efa antotsika zao. Ny taona 12 sy 20 no nijoro ny vondron'ny Madagasikara ho an'ny foko rehetra zany hoe herintaona lasa izay ahitana mpikambana hatramin'ny 2 alina isa manerana ny nosy. Irija Rakotozarakajy no namorona ny fikambanana sady solitenan'ny fokon'olona any ivelany mpikambana amin'ny zama diaspora.